tsy mbola feno ny fepetra ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Lazaiko anao marina fa na miteny moantsika nos ancêtres les Gaulois nianarana iny zany tamin'ny andro taloha teto Madagasikara. Fa zao ndray mbola ampianarina koa. Fangamolo nosorombana ampianarina mihitsy tamin'ny zaza malagasy. Tsisy ireo fa mbola fahafantarana ny ainy ampitany no zava-dehibe indrindra la Frantsa. Fantatro moa fa ny zaza malagasy zao mahay tsara ny era-pirenena frantsay. Ary zany zavatra zany tena mahavariana. Ka zay no mahatonga miteny aminareo hoe inona tonga anay tapa-kevitra. Ary hoentinay amin'ny resaka fomba malagasy mihitsy ny toranay azy. Nasainay aloha ny mpitondra malagasy amin'izao fotoana zao. Sy ireo zay nitondra rehetra zay mbola velona teto Madagasikara miaraka amin'ny Prime Ministre. Nasaina ny olombe zay eritreretina rehetra ary alana tsiny zay adino fa nasaina. Ka ino mitranga teo Ambojatoro. Saorany indrindra era-poeran-tsaina ny vahoaka malagasy, izy ny tena namaly ny antso. Tsy nasaina tsirairay ary izy fa tena namaly ny antso izy. Ary tonga teo maro izy tokoa. Zavatra tianay apetraka zany dia ity. Raha nanao hitanao mantsika zay lazaika fomba malagasy le izy. Misy mantson'le fialan-tsiny, fialan-nenina. Ka natao ny fialan-nenina sy ny fialan-tsiny aloha. Matoa zay nangataka ny Tsodrano ny amiraly Didier Ratsiraka zay vy nahitana ny fanapahan-kevitra io ary nandresena tao firenena mikambana tamin'ny 7/7/2000. Fialan-tsiny, fialan-nenina koa dia nanasa ny mpitondra malagasy satria polina iraisany ty satria raha mikorina amintsika dia raha malagasy. Tsy tonga moa izy anazy mandray an'izany ho lesona. Fa ny farany nataony atao matoa tonga tao amin'ny kianjana Ambojatoro ary tafiditra Tsomatsara tao na mety jery disy fanantenana kely ary le vahoaka nanodidina fa tsy tafiditra dia zao. Iny tompoko dia fialana koa ary fangatahana Tsodrano andreo mahery fo zay lavo tao fitadiavany fahafahany Madagasikara. Tsy maintsy ianao manontany an'izany raha mbola malagasy dia maka Tsodrano. Zay mahatonga anay vonona amin'izay satria azo zao ny Tsodrano rehetra. Ka vonona amin'izay andre hatramin'ny farany. Fetim-boana iny fa tsy maintsy tanterahana. Nos ancêtres les Gaulois zany tapitra hatreo. Ary indrindrindrindra tena anay zao miteny tamin'ny RFI ary nandefa afatra mihitsy tamin'ny filoha François Hollande fa hoe ianao no niteny tamin'ny kabarinao tao Saint-Malo tamin'ny fisaorana ny firenena afrikanina nanampy anao tamin'ny fanafahana ny la Frantsa tamin'ny ziogan'ny Allemand dia niteny ianao hoe reo firenen'ireo sy ny vahoakan'ireo dia ilaina ary mila tena mendrika zay lazainy mihitsy mendrika ho tena jaina. Zay ny teneniny. Dia naveriny tamin'ny teny mendrika ho ajaina tokoa nataon'ireo zokobe rehetra, ireo razambe rehetra zay niady ho an'ny Frantsa tamin'ny ady lehibe faharoa. Ary indrindrindrindra niditra tamin'ny ady zay tsy tokony hidirany satria ady tany Algérie, ady tany Indochine zay firenena zanahany frantsay zay tsisy hidirany malagasy mihitsy kanefa lasa tany koa ny zokobe sy ny razambe. Ka tena mendrika tanteraka zany ho averiny merenany la Frantsa aingana amin'ny Madagasikara andreo loso ireo. Zay no tena ary ny tena fanindrina amin'izay fotoan'izay tokony 2 Desambra no tena ankalazaina ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara satria zay vao feno ny fahaleovan-tenany io.